Ry malagasy piraitan-drazana miariary toy ny tafika andrefa tanàna ny fanafian'ny covid-19 an'izao tontolo zao ary tsy afabela amin'izany ny tanindrazantsika. Tsy safidiny ny angadiny andeha hitrandraka tany mafy fa asesiky ny zararara. Koa raha mijoreto ny tenako, tsy ditrako na hitraitrako fa asesiky ny fitiava-tanindrazana sy ny fitiavana atsika mpiarabelona. Koa manao azafady raha mandray fitenenana, tombanako fialatsiny ihany koa satria tsy misalovana ny adidiny hafa fa mahatsiaro manana andraikitra sy manana didy amin'izao ady atrehantsika izao dia ny fitondrana ny teny ilazana ny hoe inona ny vaksiny azotsika raisina ary inona tsy azotsika raisina. Rehefa afaka ny tsy fanalam-bava sy ny fondro fanala-molotra dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ary fiadanana ny eo antsika rehetra ka ny soa hoentin'ny pakane zay nahatonga an'i Jesosy nofatsiana sy maty zay nitsangako velona ho tonga amintsika tsirairay avy. Tsy ho lavatary aho fa ataoko toy ny kabary miaramila ka avy hatrany dia ho atsipiko ny hevitra izay hoentiko. Ny loha hevitra hoentiko dia ny hoe efa mbiakoditra ny covid-19 eto amin'ny tanindrazantsika. Ezahana sy ampirisihana hatrany itsika ampiasa an'ireo fihetsika tsy mampindra ny aretina, ny arovava izany, ny fanasana tanana, ny tsy fifangarona be loatra. Reo vokosa indray dia miantso ny fitondram-panjakana mba hanafatra maika dia maika ny fanafody Lovenox mba hahafahana mitsabo an'ireo vo eny amin'ny hôpitaly. Marina fa efa manao ny ainy tsy ho zavatra ireo mpitsabo, fa na izany kosa aiza nefa dia mila fitsinjovana manokana, na ny dokotera izany na ny paramedikal, mba homena ny tambi-karamany voalohany indrindra, ny faharoa homena fitaovana ho fiarovana azy mba tsy ry zareo iray no marary sy maty voalohany nefa ireo no miandry amin'izao ady izao. Vao manompoka ny deuxième vague eto amintsika, mbola tsy fantatra hatraiza ny farany. Koa mampahery aho ho atsika rehetra, mitodika ihany kosa ho an'ireo izay midona-pahoriana ao anatin'ny ady ny tanindrazantsika. Mahery fo ireo olona miady amin'izao fotoana izao ary izay lasa amin'izao kosa indray dia mampahery anareo aho fa nety miakandrefa mbaravarana rehetra le izy midona aminareo aloha ka tsy maintsy mitraka fa izay ny fiainana ary izay no atao hoe lahatra avy amin'Andriamanitra. Mitodika manokana ho atsika avy any atsimo atsinananao. Very Andrebavety itsika androany dia ny generaly Amady. Engany ny fahalasanany ampirehitra indray ny fitiavantsika ny tanindrazana ka hitondra atsika avo ny fanilo hampiredareda ny fitiava-tanindrazana ary hitondra avo ny firenentsika. Ny faharoa atsipoko eto dia mikasika kosa indray ny fisorohana. Ny aretina mantsy dia tsara kokoa ny misoroka noho ny mitsabo, ka ny fisorohana ny aretina dia ny vaksiny. Koa eo ny taritako ny saintsika rehetra, misy vaksiny izay adinoy ny fampiasana azy dia ny AstraZeneca. Ny antony itenenako adinoy fampiasana azy aza mietrehitra azy intsony dia izao ny antony: tsy mandaitra izy amin'ny variant Afrique du Sud, ary ny variant Afrique du Sud no misy betsaka any Madagasikara. Zay voalohany. Ny faharoa dia misy ihany koa le ataontsika hoe thrombose, fivangana ny rà zay mahafaty. Marina fa vitsy ny cas mipotra fa misy zay zavatra zay, fa ny tena lehibe tsy andraisana ny vaksiny io dia noho izy tsy misy fiantraikany amin'ny variant africaine izay manjo atsika. Fa ny vaksiny zay mety amintsika dia anankiroa: ny Pfizer zay efficace à 100% izy amin'izao fotoana izao, tsy misy thrombose, ary
tsy misy maty tao amin'ny fanaovana vaksiny ary misy fiatraikany amin'ny variant africain. Ny zavatra mety manahirana azy fotsiny de ny fitanterana izay tsy maintsy atao amin'ny hafanana atsika moa zany farany ambany mahatratratra any amin'ny -70°C. Ny vaksiny faharoa azotsika ampiasaina ihany koa ary tsika eritreretina de ny Johnson. Izy io ndray de misy fiatraikany amin'ny variant Afrique du Sud, fa kosa misy thrombose, misy riskana thrombose zany hoe le fainganany rà, fa vitsy, mbola ao anatin'ny étude moa zao fotoan'izao fa vitsy. Io ndray moramora kokoa ny logistique amin'ny fitanterana azy a Madagasikara, satria amin'ny ny vata fampangatsiahana ara-dalàna de fampiasantsika sanandro de fa mety anaovana ny logistique an'izy io. Koa izay mikasika ny vaksiny izay no tena lehibe natonga nandray fitenenana androany ao anatin'izao ady etrehantsika zao. Koa raha fitiniko izany de fa na vaksiny roa no azotsika ampiasaina eto Madagasikara, de ny Pfizer sy ny Johnson. Mankahery anareo isanandro ironareo mpitsabo sy paramedikal, ny ainy ny firenena no eo ampelantananareo ary vao manomboka ny ady atrehantsika. Mivavaka isanandro aho mba hanome hery sy tanjaka ary arovana anareo tsy ho azo ny aretina. Engany isika malagasy hifankatia hatrany ary aneo ny fifankatiavana amin'izao ady atrehantsika zao, satria izay mitambatra fasika ary izay misaraka vato, izay mitambatra vato ary izay misaraka fasika. Koa mampahery tompoky lahy sy tompoky vavy, aoka tsika ifampiaro fa ny tanindrazana mila arovana hatramin'ny aina farany, indrindra ny mpiray tanindrazana. Mankasitraka tompoky lahy, mankatelina tompoky vavy, masina ny tanindrazana.